Anisan'ny vokatra sakafo izay vokarina amin'izay lafarinina izay mofo ny mofo baolina. Nambaran'ireo mpanamboatra mofo fa azo antoka foana ireo sakafo izay amidin'izy ireo na dia misy aza izay resaka mahakasika ny lafarinina amidy mampiayay miparitaka eny an-tsena izay. Raha tsirakotiny iray ny eo amin'ny sariny mamy rasoanaivo. Niparitaka ny resaka mahakasika ny lafarinina izay efa simba na lany daty manerana ny tsena. Isan'ireo mampiasa ny lafarinina izay akora fototra amin'ny fanamboarana ny mofo ireo mpivarotra eto amin'ny Sampanana 720 hektara. Tsy misy tsy mahafantatra ny varotra mofo baolina blanc eto amin'ity fivarotana kely ity. Nambarany tsy fatsy vaovao aminy na enonany mahakasika ilay lafarinina efa simba miparitaka eran'ny tsena. Ny azy anefa dia efa manana toeram-pivarotana sy mpambongady manokana izay fividianany lafarinina hanaovan'ny mofo izy. Hitanay mihitsy izany rehefa zay tsy mampiasa an'ireny. Nenareo sany efa manana fangalana lafarinina. Efa manana grossiste fandraisany izay. Koveta zao nenay mavita valo koveta isan'andro zay. Tapy miaraka amin'ny mofo akondro nenay roso tapany. Araky ny fanazavan'ny blanc hatrany moa dia efa inibetsaka ireo mpiasan'ny fahasalamana sy mpitsirika ny momba ny fivarotana hani-masaka no efa tonga nanadiady teto aminy. Hatramin'izay dia tsy mbola nisy ahina hoy izy ny mofo izay amidiny. Ny mpividy raha teo efa misy no efa zatra mividy eo aminy. Ary misy ihany koa ireo manafatra avy eto aminy ka entina amin'ny faritra sasantsasany renivohitra. Ny tsenan'ny blandinina avokoa araka izany no mamatsy ny mofo baolina eny Anosy Patrana, Anosy Be, Analamahitsy izay tsy mbola lefy laza.